Ampifaliana tanteraka no ionana amintsika tsirairay avy indray ao anatin'izao fandaharana hitondrana ny tenin'Andriamanitra ho fampaherezana ho antsika izao. Andeha alohan'ny hanokafana ny tenin'Andriamanitra hivavaka isika. Jehova Tompo, misaotra anao izahay noho ny tompontsoa izay omenao anay, afaka handray ny fampaherezana avy aminao amin'ny alalan'ny soratra masina. Kaoka izany Tompo malalo, hiasa ho famonjenao anay, hanananay fanantenana, hanananay finoana amin'ny fanarahana anao. Ny vavaka dia tononona amin'ny ratsonao Jesosy io. Amen. Amin'ity fotoana ity dia ny lanjan'ny fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny anokanantsika fotoana iarahana aminy no azahoantsika fombiazana no lohahevitra ho raisitsika. Andriamanitra dia te hampahomby antsika eo amin'ny fiainana. Andriamanitra dia te hahita ny zanany lahy, ny zanany vavy anana ny tsara indrindra, ary zany tsara indrindra izany dia miakina amin'ny fifandraisana miaraka aminy. Ny teny izany Jesosy teo an-tendrombohitra araka ny Mateo 9:7 manao hoe, fakatsao ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy anao ny zavatra rehetra. Ny teny izany ihany koa i Solomona any amin'ny bokin'ny Ohabolana. Mahafinaritra ny teny manao hoe, mifankazara mitsitò dia hiadana ianao. Zany hoe amin'ny alalan'ny fifandraisana, fanomezana fotoana ho an'Andriamanitra no ananantsika zavatra tsara eo amin'ny fiainana, ary tsy ho amin'izao fiainana izao ihany fa ho amin'ny fiainana mandrakizay ihany koa. Dia mbola toizany ihany ny teny manao hoe, ankino amin'i Jehova ny asanao dia ho lavorary izay kasainao. Teny mahafinaritra avokoa izany, izay ahitantsika ny asaribidiny tenim-piasan'Andriamanitra, indrindra ny fifandraisana tsara aminy. Ohatra anankiray ty resahana ity. Tao amin'ny toerana anankiray dia nisy ilay orinasa izay manana ala, dia miantso mpikapa hazo izy. Dia nisy nanohina izany asa izany hoe hikapa hazo, dia tonga tao ity tovolahy ity. Dia rehefa tonga tao ity tovolahy ity dia natao ny fifanarahana. Rehefa vita ny fifanarahana, arakaraky ny hazo voakapa no valikasasarana karama dia nanomboka. Tonga ny andro voalohany hanomboana, nomena azy ny famaky. Avy hatrany dia nisehatra tamin'izany fikapana hazo izany ity lehilahy ity. 12 ny voakapa, nandeha indray ny andro faharoa, dia hoy izy hoe, ataoko tsaratsara noho iny 12 iny, izay mbola tsy nisy navita ny rapitsoka mba ho 20 mihoatra mba ho vitako. Rehefa tonga nefa ny fansana ny hazo rehefa vita ny asa, akanjo fa ny tsotsorika midina ho 12 ny hazo izay voakapana. Dia nanarina izany izy tamin'ny alalan'ny fahasalamany, ka nanao sakafo rezima ara-dalàna ary koa torimaso ampy. Dia tonga indray ny maraina, nakany amin'ny toeram-piasana, nandray ny famaky, avy hatrany dia nikapoka ny kapany hazo. Rehefa teo anatin'ny fikapana hazo, tena lofo, tena tsemoka, ary dia rehefa tonga ny ora firavana ny saina, dia akory ny agagany fa latsaka indray no ilay 12 no azony. Ary dia ny andro manaraka dia mbola tao ihany ny herim-poka nanao hoe, onerako izay tsy nety izay, fa tao amin'ny teknika fikapana hazo ngany tsy nety. Dia natao ny rezima, natao ampy sakafo, dia natao ihany koa ny teknika fikapana izany hazo izany. Rehefa tonga ny fotoana izay amaranana sy hanomezana ny karama, dia ny saina fa indro latsaka noho ny rehetra riavana. Dia nanontany ary ty mpampiasa ity, mpameny vola, hono ary zatovo ranjanana sady matanjaka, mova ianao nanana fotoana
nandranitana ny famakinao de namaly izy ka nanao hoe tsy nanana fotoana nandranitana ny famakiko aho de tahaka izany ko tsika ry havana to tsy manome fotoana ho an'ny fifandraisana amin'Andriamanitra isika fa avy hatrany de mikapoka eo amin'ny fiainana zay atrehantsika manao kapibatana eo amin'izay asa mahazatra atsika ataotsika lavitra Andriamanitra ataotsika anjorombala ny fahamarinana ataotsika ambany zavatra ny fotoana ionana amin'Andriamanitra ataotsika anamboatra ny fifandraisana tsara amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny karipetra ny fotoana fa ny fotoana ifandraisana amin'Andriamanitra no mamaritra ny fombiazana ho atsika ao ny fotoana anaovana ny fiankofana resahana ao anatin'ny fiankofana ny fivavahana ao anatin'ny tokantrano ao anatin'izany ihany koa ny fiombonana ny mpiray fanantenana amin'ny toerana voatokana ho amin'izany na io fiangonana na io toerana ho amin'izany ilaitsika ny manokana fotoana ho an'Andriamanitra mba azahoantsika mahavita be eo amin'ny asa zay ataotsika fa tsy hoe manana fahaizana manana diplôma manana vola manana talenta manana fahaiza-manao zavatra omen'Andriamanitra avokoa ireny fa ny tena herintsika dia izy miasa eo anivon'ny fiainantsika ary dia zany eny ny mahatonga ny salamo ny iteny Davida manao hoe raha tsy Jehova ny manao ny trano de miasa foana ny mpanao azy rehefa eo Andriamanitra rehefa ometsika vahana amin'ny alalan'ny fotoana izy dia manokatra lalana ho amin'ny fombiazantsika betsaka ny fanandramana zay nananan'ireo olona zay nanokana ny fotoanany ifandraisana amin'Andriamanitra ny lehibe indrindra amin'izy ireny dia ny hanomezan'Andriamanitra atsika ny fanahany araka ny bokin'ny Zakaria toko 4 ny 5 dia miresaka an'ilay asa lehibe izay nataony Zerobabela raha norona ny tempoly izay noravana noho ny famabona nataony Nebokadnezara ka ity Zerobabela ity niaraka tamin'ny Nehemia no voatendrin'Andriamanitra hisahana izany asa lehibe izany de tahaka izany ihany koa izao sy anao dia voatendrin'Andriamanitra hisahana asa lehibe kanefa tsy ny fahaizantsika tsy ny maha-olombelona no entina manatanteraka izany asa fanompoana izany fa ny fifandraisana tsara amin'Andriamanitra vaketsika amin'ny anaran'i Jesosy ny teny ao amin'ny Zakaria toko 4 ny 5 de namaly izy ka nanao tamiko hoe izao ny teny Jehova amin'ny Zerobabela tsy amikery na ampahatanjahana fa amin'ny fanahiko i Jehova tompony maro zany hoe ny fanahan'Andriamanitra mitoetra de maniraka atsika hifandray bebe kokoa amin'Andriamanitra io fanahy io no hiasa ao anatsika ary marina loatra ny teny voasoratra any amin'ny epistily manao hoe fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hahatanteraka ny sitrapony koa rehefa ny tsirairay avy no manome fotoana manana fifandraisana amin'Andriamanitra dia hita fombiazana izy ireny de tahaka izany ihany koa no anambarany Jesosy ny teniny ao amin'ny filazantsarany Jaona toko 10 ny 7 mikasika ny fifandraisana sy ny herin'ny vavaka sy ny herin'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ny filazantsarany Jaona toko 10 ny 7 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany ny tenin'Andriamanitra dia tsy mandainga ary Jesosy no tompony izany fanambarana izany hoe na inona angatahanareo amiko dia ataoko izany fa inona kosa ary le ataotsika voalohany manana fifandraisana velona sy masina sy mitoy miaraka amin'Andriamanitra
engane izao tenin'Andriamanitra izao ampitombo ny fifandraisantsika aminy. Raha miray amiko ianareo tahaka ny sampana zay tsy miray amiko Kristy dia tsy ahazo tombony, alazo de kapaina de hodorana. Fa rehefa miray am Kristy isika amin'ny alalan'ny vavaka, miray am Kristy isika amin'ny alalan'ny fandiniana ny teniny, ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao zay angatahanareo. Aoka ho amintsika foana ny zavatra hoe mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ve ty ataoko ty, so mandeha amin'ny tanjatsaiko aho, fa aoka isika anao zavatra ifanaraka amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Jehova de manana tsy ambaratelo omenantsika ary mampahery izany zavatra ataony izany. Tsy ahitantsika vahaolana ny fahaiza manao ananantsika olombelona. Mora ketraka isika, mora reraka isika, fa izay miaraka amin'ny Jehova izany no fombiazana ho atsika. Andao ane jerentsika ny Isaia 40, Isaia 40 ary ny andininy fa zay miaraka amin'ny Jehova, zay mametraka any Jehova ho lara-pameana dia mandresy ary tompon'ny fandresena ny miaraka amin'ny Jehova. Izao no teniny ao amin'ny Isaia 40 ny andininy faraka amin'ny 30, fa izay miandry ny Jehova dia mandroso hery kosa, fa izay miandry ny Jehova dia mandroso hery kosa. Ry havana, io ny tadiavintsika indrindra eto amin'ity fiainana ity, ny hery avy amin'Andriamanitra. Tsy hery ny sakafo, tsy ny hery ny torimaso, tsy ny hery ny vola, fa ny hery n'Andriamanitra. Izany no fombiazana ho atsika. Fa izay miandry aho ho Jehova dia mandroso hery kosa. Elatra no iakarany tahaka ny voromahery, iazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Ny fifandraisana mamya sy mateza miaraka amin'Andriamanitra no ananantsika fombiazana eo amin'izao fiainana izao. Ny amaranantsika azy dia ny Isaia 40 no amaranantsika izao fampahirezana izao. Isaia 40 ny andininy 13. Eny hatramin'izany andro izany izao no izy, ary tsy misy maharombaka amin'ny tanako, miasa aho ka iza mo no mahasakana izany. Ary tsy misy maharombaka amin'ny tanako. Rehefa manana fifandraisana amin'Andriamanitra tsika, rehefa eo an-tanan'Andriamanitra ny fiainantsika, dia tsy misy maharombaka amin'ny tanako, miasa aho ka iza mo no mahasakana izany. Andriamanitra ne ampitombo hery ho atsika tsiraray avy, aza ho tsika mandray hery avy aminy, izy no miasa ary tsy misy mahasakana azy, tsy ahatanteraka ny sitrapony amintsika tsiraray avy. Andesika hamarana izao fampaherezana izao amin'ny alalan'ny vavaka. Jehova Tompo, misaotra anao izahay, fa na dia malemy sy trotrakary izahay no ny manofo amandrahanay, dia ianao Jehova dia manolo tena hanampy sy ho mpamonjy tianay. Misaotra anao izahay, ary aoka izay tsiraray avy anokana ny fiainanay ho anao, anokana ny fotoananay iarahana aminao. Aoka Tompo malalo, tsy hanaovanay atsiraminay intsony ny fiarahana aminao, fa amin'ny fiarahana aminao no azahoanay fombiazana. Tanterao aminay Tompo malalo ny tempika sahanao, ny vavaka dia tononona amin'ny ratsoan'i Jesosy. Amen.